antsika mandrakariva Andriamanitra satria mitahantsika izy manome tombonandro, mikarakara antsika izy ary mbola afaka miaina ny teniny isika mba ho fanavaozana sy fanatsarana eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina, eny ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa mba handraisantsika lesona. Loha hevitra vaovao indray ny rahantsika androany, milohan'izay toy ny mahazatra ndeha hivavaka isika. Jesosy io fantatra efa Andriamanitra tompony zavatra rehetra ianao ary nanolotra ny ianao mba ho fanavotana anay olombelona, ary maniry ny tsara indrindra ho anay ianao mitenena indray satria vonina iainanao zahay. Misaotra Tompo. Amen. Isaorantsika Andriamanitra satria afaka mandray loha hevitra vaovao isika. Ny loha hevitra resantsika androany dia nomeko lohateny manao hoe manompo ny kibo na hoe manao an'Andriamanitra ho mpanao mofo. Inona indray ny tiana ho resana ao anatin'izany? Manompo ny kibo, manao an'Andriamanitra ho mpanao mofo. Isika olombelona amin'ity fiainana ity eto ambonin'ny tany dia mitotototo arak'izay azo atao, mitady tombotsoa, miasa, azakazaka ny fiainana, fitadiavam-bola sy ny sisa sy ny sisa, manao izay azo atao mba ahitana izay hohanina, ahitana izay ahavoky ny kibo, mba hanatsarana ny fiainana. Dia miezaka isika ary tsisy maharatsy an'izany satria mila manasoa ny fiainantsika isika, mila manatsara ny fivelomantsika isika, ary tahaka izany ny olon-drehetra mitady izany fomba izany. Fa amin'ity androany ity nefa dia te hisarika ny saintsika hoe indraindray mibahana loatra izany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary tsy voazao fa efa hatramin'izay nisian'ny olombelona. Eny hatramin'ny andron'i Jesosy aza dia maika loatra ny olombelona amin'ny fitadiavana tombotsoa ara-nofo. Nisy fotoana izay nitenenan'i Jesosy mivantana ireo olona izay niaino azy tamin'izany fotoana izany, ny amin'ity firotorotoana loatra amin'ny fitadiavana izay asoany tena ity. Ary izay andin'izay ndeha ho jerentsika ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 9 no ahitantsika izany teny izany. Jaona toko 9 dia ny andininy 9. Jaona toko 9 ny andininy 9 dia izao ny voalaza ao: Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka avoky. Ny tiany Jesosy tenena zany, nisy olona be dehibe niaraka taminy, niaona taminy, nanaraka azy, dia nitenenin' Jesosy mivantana hoe inona moa zany ny antony hitadiavanareo ahy? Dia nahitsiny Jesosy le izy: mitady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo mofo ka avoky. Taloha keliny io mantsy dia izao, avy namahana olona tsy omby 5,000 Jesosy tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2, dia nahavoky olona maro be. Dia tamana an'izay reto olona reto hoe iny le Jesosy mpanamboatra mofo iny le Jesosy mpamme mofo iny, ndao indray hitady an'i Jesosy satria antsika voky. Dia tamin'ity fotoana ity Jesosy dia tsy nanao mofo izy, tsy nanome mofo, fa niteneny hoe ny antony hitadiavanareo ahy anie dia noho ny nihinananareo mofo ka voky. Amin'ny maha-kristianina anao hitady tombotsoa ara-nofo ve ny antony hanompoana ao an'Andriamanitra? Hitady tombotsoa ara-nofo ve no antony hanarahanao an' Jesosy? Fa nitenenin' Jesosy mahakasika an'izany ireo olona izay nanaraka azy tamin'ny fotoan'androny. Tsy nanao mofo anefa Jesosy tamin'ity fotoana ity, tsy nanome mofo anefa Jesosy tamin'ity fotoana ity. Dia rehefa tsy nanome mofo Jesosy dia inona nataon'ireo olona ireo? Nanontany an' Jesosy ireo olona ireo amin'ny 7 sy faraka amin'ny 30. Dia izao ny fanontaniana, dia hoy ireo taminy: inona ary ny famantarana nataonao? Voamaly nomaly, voaingana ny naneho famantarana Jesosy nanome mofo.
dimy sy azan-drano roa any olona tsy omby 5,000 de eto izy ireo de efa mitady ndray hoe aizandray le famantarany aizandray le fanaovana mofo e inona ary ny famantarana ataonao mba inona ianao de manontany an' Jesosy izy ireo inona moa ny asa ataonao. Jesosy no anontanianao fa inona ny asa ataonao ry Jesosy de toizana izy ndrazatsika ny inana ny mana tany anefitra araka voasoratra hoe mofo avy any an-danitra nomeny azy hoanina. Rehefa tena diniana zany ny zavatra tediaviny reto olo reto de tsy mitady afa-tsy mofo, tsy mitady afa-tsy zay zavatra avoky ny kibony. Ary zay na tonga nametraka an'ilay lohateny teo hoe manompo ny kibo, manompo ny kibo. Indraindray isika olombelona de variana loatra mifanompoana ny kibo zay avoky ka tediavintsika ho mpanao mofo Jesosy. Inona ny asanao Jesosy? Tokony mpanao mofo indray ianao, tokony mpanome mofo indray ianao. Tsy nanome mofo anefa Jesosy tamin'ny fotoana io. Ny mahamaky atsika olombelona matetika de mitady ny tombontsoa ara-nofo ary manao an'Andriamanitra ho mpanao mofo. De rehefa tohizana ny tantara ao amin'ny 4:7 de hoy ireo olo ireo, hoy ireo taminy, hoy zany ireo olo ireo tamin'i Jesosy, Tompo omeo anay mandrakarivo zany mofo zany. Jesosy miteny zavatra hafa, ny azo mofo ihany ny fantany. De tsy nanome mofo Jesosy satria hafa mihitsy. Jesosy no teneny hoe za mofonaina hozy izy. Ka rehefa tsy nomeny Jesosy mofo reto olo reto de zao ny voalaza amin'ny 9:20 hoe de nimonomonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe iza ny mofonaina zay nidina avy any an-danitra. Nieritreritra izy hoe atao ahoana moa ny hinana an' Jesosy raha fa nitory an'izany Jesosy de nimonomonina. Ny tiana resana zany de zao hoe rehefa tsy mahita tombontsoa ara-nofo ny olombelona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra de miala izy. De hitantsika ny 9:20 amin'le Jaona 4:9 fa hatramin'izany ozy izy nanohy izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony. Indraindray mahatonga ny fiemorana ao anatin'ny fiangonana de satria tsy hitan'le olona le tombontsoa tediaviny ao am-piangonana, satria eritreretiny hoe izara tombontsoa ara-nofo azy no ataon'i Jesosy. Jesosy ani azo antoka fa hanao izany, manome zay ilayntsika izy, mikarakara antsika izy ary araka ny resantsika teo hoe vo tsy ela izy nanome mofo 5 sy azan-drano roa na avoky olona tsy omby 5,000 ary mbola nisy ambiny 12 sobika azy, azony Jesosy atao zany. Fa indraindray zay ihany ny mahamay atsika de nanapa-kevitra Jesosy tamin'ity fotoana ity fa tsy nanao an'izay izy. Fa zavatra tsara kokoa ary tsara lavitra noho izay no teneniny sy natoliny. Ny olona de zao rehefa tsy ahitany tombontsoa ara-nofo de elany, nefa misy tombontsoa ara-panahy zay omeny Jesosy. Ao amin'ny Jaona 4:9 ny 7:20 de Jesosy mihitsy ny teny nananatra an'ireo olo ireo, aza miasa ahazo ny hanina zay mety levona, aza miasa ahazo hanina zay mety levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay zay omeny ny zanak'olona nareo. Fa izy nanisian'Andriamanitra ray tombo-kase. Ny tiany Jesosy ampitaina de zao hoe ny hanina ara-nofo ane de adidin'Andriamanitra zany afaka omeny, fa aza miasa azo hanina mety oloha, fa raha hiasa ianao de zay azahoana an'ilay hanina zay maharitra ho fiainana mandrakizay katsahana. Ny hanina mety ho levona de isika ihany miteny hoe nirazatsika ny hinana mana tany anefitra nefa maty any. Ny tiako resahana zany de zao, na misakafo isan'andro ary ianao de ho avy ny fotoana tsy maintsy ho faty any. Na de voky tahaky n'inona ary ianao de ho avy ny fotoana tsy maintsy ho faty any. Fa zao ny zavatra tsara homanitsika sy katsahantsika de ny fiainana mandrakizay, hanina zay maharitra ho fiainana mandrakizay hozy izy Jesosy. Ary io de niteneny hoe fa ny mofon'Andriamanitra de ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo zao. Entina androna an' Jesosy moa io ary izy mihitsy niteny hoe izaho ny mofonaina. Zany hoe ny fivelomana amin'i Jesosy no zava-dehibe. Ka Jesosy zany tsy mpanao mofo fa izy mihitsy ny mofonaina. Zay no antony niteneniny hoe izaho no mofonaina.
zava-dehibe izany. Ary mety zay angamba mahatonga ny any amin'ireny fiangonany ireny manao an'ilay antsointsika hoe fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Le misy an'ilay mofo zay tandindon'ny tenany Kristy, ny ranom-boaloboka zay tandindon'ny rano zay nalaritsany, satria Jesosy ny teny hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana ny fiainana mandrakizay. Fa sary anehoana ihany iny hoe mihinana an' Jesosy, ary tiana resahana hoe Jesosy mihitsy ny tena tokony ho sakafo fiainantsika zay nisian'Andriamanitra tombo-kase. Jesosy ny mofinaina, tsy mpanao mofo izy fa izy mihitsy ny mofinaina, ary ao aminy nataony tombo-kase amin'ny fananganana amin'ny maty. Satria raha miresaka ny Jaona toko 4 io isika dia intelo no miverina ilay teny manao hoe izaho anangana azy amin'ny andro farany, ao amin'ny 450, 470 ary 450. Ny tiana resahana an'izany dia zao hoe ny fihinanana an'ilay mofinaina dia Jesosy izany dia miantoka ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ary tsy hoe akory hoe lay mofo zay tandindona sy ny rano Kristy tandindon'ny ranom-boaloboka zay nomena dia tsy hoe akory hoe iny no hitondra fiainana antsika, fa lay tandindona seho ao anatin'izany dia Jesosy mihitsy lay mofo velona, teny tonga nofo, ary azo raisina zany fa ny baiboly no lay sakafo mahavelona ho antsika. Ao amin'ny Matteo 4:4 dia misy an'izao teny zao rehefa nalainy ny devoly fanahy Jesosy hoe fa izy kosa namalaka nanao hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no sakafo ho antsika, ny fivelomantsika. Io ny sakafo tena manome fiainana mandrakizay. Ka ny tiana ampitaina dia zao, ny sakafo tokony ho katsahantsika indrindra sy tediavintsika indrindra dia ny tenin'Andriamanitra zay manambara an Jesosy. Azadino lay teny any amin'ny Jaona toko 1:1 tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ary io teny io amin'ny 4:4 ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ny tiana ampitaina zany dia zao, ny tombontsoa ara-nofo dia azon'Andriamanitra omena antsika izany amin'ny fotoana mahamety azy. Ny zavatra ilain'ny vatantsika dia omeny zany. Mila sakafo ianao, azon'Andriamanitra omena izany. Mila fitafiana ianao, azon'Andriamanitra omena izany. Mila rano sotroina ianao, azon'Andriamanitra omena izany. Izany dia omeny ny malalany na dia matory azy izy. Fa ny zavatra tena tokony ho katsahanao dia tsy izany zavatra ara-nofo izany, fa lay fiainana mandrakizay, lay hanina zay tsy mety ho simba dia Jesosy raisina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia lay teny zay fiainana sy fivelomana ho antsika, lay mofinaina zay ahafahantsika manana fiainana mandrakizay. Ny tanjona dia zao, ny ananantsika anio antsoina hoe fiainana mandrakizay io. Tiako mba hapetraka amintsika ity andininy ity ampamaranana, Jaona toko 5:7-8. Haitsika rehetra izy io. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy ananareo fiainana mandrakizay, ary reny no manambara ny soratra masina katsahana, ny soratra masina tediavina fatratra, ny zay ambarany soratra masina momba an' Jesosy, zay no aoka ataontsika zay ahitana azy, fa io no manome fiainana mandrakizay ho antsika. Dia anaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ny rariko dia zao hoe mba handraisantsika lesona ny zavatra rehetra nirahantsika teto, ka rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raolanitra dia hanana tombontsoa isika hiara-handova ilay fiainana mandrakizay, ary hiara-monina amin'i Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Andeha hivavaka isika hamarana ny fotoana. Ray masina ny an-danitra eo misaotra satria fantatra efa miteny aminay ianao. Aza vela hikatsaka ny tombontsoa ara-nofo fotsiny eto amin'ity tany ity izahay, fa aoka hikatsaka ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa ho avy ianao Jesosy eo dia hiara-manjaka aminao mandritra ny mandrakizay an'izay tsiraray avy. Ta io manokana ny mpiaino izay niaino ny fandarana teto nandritra izay herinandro izay,
omba azy ireo tsiraray avy anenao, hitany tsiraray avy anenao, ho tonga eo akaikinao an'izy ireo ary anana tombontsoa amin'ny fiarahana aminao. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen.